Ny zavatra atao manomboka izany zany a dia fanomezana formation an'ireo mpanao gazety a miasa atao amin'ny corridor ankeny eny Sahamena ao anatin'ny fandaharana asa SCEPS izay vatsian'ny USAID vola no anaovana an'izy io a, ary erahana consortium anankiefatra miara-miasa dia WWF, WCS, Conservation Internationale ary Trafic International. Ny tena tanjona moa zany a dia ny hoe fanamafisana ny fahaiza-manao an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka mba ahafahany mandray anjara amin'ny ady atao amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna sy fanondranana antsokotsoko ny harena voajanahary eto Madagasikara. Fa ny mpanao gazety zany a dia anisan'ny tsongaina manokana satria ireo mpanao gazety no ampita ny vaovao any amin'ny vahoaka malagasy. Le izy zany efa nirahantsika mahalala hoe ohatra ny ahoana ny fitrandrana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana antsokotsoko ny harena voajanahary teto amintsika. Dia misy matetika tsy mivoaka zany reny vaovao reny e. Indraindray izy mivoaka fa le fomba fahamoahana anazy zany no somary ohatrany hoe tsy dia tena manaraka tsara loatra ny fenitra tokony hanaovana izany. Dia ao anatin'izay indrindra nanomezana an'ilay formation amin'ny hoe code d'éthique zany mba ahafahan'ny mpanao gazety manaraka tsara ny norme amin'ny famoahana an'ireny vaovao reny dia ao koa ny technique d'investigation zany izay mampianatra amin'ny mpanao gazety hoe ahoana ny fanaovana fanadihadiana amin'ireny olana apetraka ireny fitrandrana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary eny. Ny fiarovana ny mpanao gazety iny aloha zany dia efa misy ny ezaka atao zany ao anatin'izay, fa ny tena tanjona ao anatin'ny tikatra mantsy dia ny fametrahana an'ilay tambajotra amin'ny mpanao gazety manao investigation zany. Dia hiara-iasa izy ireo hiaraka hikondoa, hiaraka hamoaka ny vaovao dia izay angambany anisan'ny hoe zava-dehibe anankiray.